manana ny fomba fijeriny mahakasika ireny zava-nitranga androany ireny moa ny mpisolovavana Andriamatoa Marc Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha isany nambarany tao anatin'ny fanambarany fa dia vohitsakitsaka ny zon'ity filoha teo aloha ity. Nilazy Maître Randrena Arvelo Désiré mpisolovavana Andriamatoa Marc Ravalomanana fa vohitsakitsaka ny zon'ny filoham-pirenena teo aloha ary tsy voahaja ny fombafomba ara-pisarahana tamin'ny samborana nyty farany. Tsy voahaja ny tanotandalana eto amin'ny firenena hoy ireto mpisolovavana Andriamatoa Ravalomanana ireto. Andiarana hitantsika rehetrarehetra na nahare hoe ohatra fisamborana jolahy na ataontsika hoe kriminel ny samborana ny olona izay tokony manana ny zo sy ny asiny ary rehefa nanadiady zay dia tsy nisy akory mandahy natao azy fa tonga dia samborona amin'izao fotsiny izy ara-dalàna ve zay tan-dalàna ve eto satria satria na tokony ho izy tsy takan'ireny natao hoe fisamboran'olona zany dia asahina milaza an'izay manko dia tsy maintsy misy voalohany indrindra aloha hoe mandahy entina tanana ary le olona tsy hoe nanao heloka nanao inona fa nanao resaka tamin'ny mpanao gazety fotsiny zay voalohany. Faharoa manarakarak'izay dia nareo rehetrarehetra koa ngamba dia mahalala tsara mihitsy fa mbola manana ny satany maha filoham-pirenena azy izy le ataontsika hoe statut zany zay feny olona zay nitondra ny tasy ny firenena teto Madagasikara dia misy ny fanajana azy misy ihany koa ny zoany zay tsy maintsy ajaina raha misy milaza fa hoe olomeloko izy mbola tsy meloka mihitsy izy tompo. Misy andraikitry ny filoham-pirenena ankehitriny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny zava-nitranga hoy kosa Andriamatoa Andremianta Benjamin. Hery Rajaonarimampianina zany responsable an'izao responsabilité anazy efa nisy ny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny repoblika zao zany resaka taminy hoe fahoana moa ty ataonareo ty dia valy teny tamiko hoe atao anatin'ny fampiavanam-pirenena io fa za tsy d'accord amin'ny arrestation dia hoe tsy arrestation io ozizy zay no lazainy tamiko tsy fanagadrana fa sécurisation satria misy élément information any présidence zay tsy fantatrareo zay zay ny azoko lazaina hoe avy any présidence ny décision nampisaminy nakazy teto dia teny tamiko ny président république tsy aza matahotra fa tsisy voikitikitika misy nareo na zana reto zany fa kosa dia eo ambany responsabilité ny filohan'ny république zany zao président Ravalomanana amin'izao. Hatramin'ny ora nanaovan'ireo mpisolovavana Andriamatoa Marc Ravalomanana falandresaka ho amin'ny mpanao gazety dia mbola tsy misy mahafantatra ny toerana nasiana ny filoham-pirenena teo aloha.